Ho an'ny lehibe ny masovoan'ny Alemaina miasa somona eto Madagasikara kosa dia tsara nisy ny fividianany mialohan'ny fotoana na ny élection anticipée mba hamahana ny olana misy eto Madagasikara ka zava-dehibe araka izany ny fanapakevitra izay navoaka ny HCC ny zoma lasa teo. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanefo. Ny fisian'ny fifidianana mialohan'ny fotoana dia ahafahana manafaingana ny famaranana ny krizy eto Madagasikara. Raha ny hevitry ny lehibe ny masivon'ny Alemaina miasa simonina eto amintsika, raha naneho ny heviny mikasika ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nivoaka ny zoma hariva teo ny tenany. Je pense au fond c'est une très bonne décision parce que ça va raccourcir cette phase de crise qu'on a maintenant et le peuple peut s'exprimer à travers des élections anticipées très bientôt. Et voilà, et on tient aussi, je pense, la Constitution dit qu'il faut avoir des élections apaisées. J'espère bien maintenant que la situation va vraiment être apaisée. Zava-dehibe raha nambara ny fametrahana gouvernementa iraisana izay antoka ny fifidianana mangarahara. Naneho ny heviny ihany koa ity diplomaty ity mikasika ireo hetsika nisy ny sabotsy lasa teo ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tetsy amin'ny 13 Mey etsy Andanina ary ny pomba ny fitondrana tetsy Antsonjobe tetsy Ankilany. C'est la démocratie parce que la démocratie s'exprime par les voix du peuple, aussi par les manifestations. C'est la liberté d'expression d'opinion qui est maintenant. Et je pense si c'est dans l'apaisement, sans violence, c'est le droit des gens de s'exprimer. Ils le font, c'est bien comme ça. Arak'izany, nambarany fa taratry ny demokrasia ny fahafahan'ny Andanina sy ny Ankilany maneho hevitra ary notsindriny fa natao tao anatin'ny fitoniana izany.